mofinaina isan'andro atolotry ny mpitandrina rakotina valina maoly. Falemirahaba-tsika rehefa malalatra ity talata fa 4 ny volana janoary ity ny mofinaina voalahatra ao tsika anio dia ny boky ny mpitoriteny. Mpitoriteny toko 210 andiny voalohany ka hatramin'ny andiny 17. Mpitoriteny toko 210 andiny voalohany ka hatramin'ny andiny 17 fakitsika amin'ny anaran'i Jesosy. Ary tsarovy ny mpanao anao amin'ny andro fahatanoranao dia tsy mbola tonga ny andro mahory, ary tsy mbola miatra ny taona izay anaovanao hoe tsy sitrako izao. Dia ny tsy mbola maizina ny masoandro sy ny fahazavana sy ny volana ary ny kintana, ary tsy mbola mitambatra indray ny rahona rehefa latsaka ny ranonorana. Fa amin'izay dia angovotra ny mpiantritrano, ary anjoko ny lehilahy matanjaka, ary hitsahatra ny ankizy vavi-pitoto, satria efa vitsy ireo. Ary ho maizina ny vehivavy mitsisika eo am-baravarakely ary hirindrina varavarana kopatro makeny an-dalambe. Rehefa maleny ny feon'ny fikisoam-bary, ary ho taitra ny olona raha vao maneno ny vorokely, ary alemy feo ny zazavavy-pihira rehetra, ary keo atahotra ny fiakaran'izy, ary toa isy zava-matahotra eny an-dalana, ary amony ny azo amigdala, ary ny valala aza ho tonga mavesatra, ary ny voatsiperifery aza tsy anan-kery fa mandroso ho any amin'ny tranony mandrakizay ny olona, ary ny mpisaona mandehandeha eny an-dalambe dia ny tsy mbola mivaniko fehi-volafotsy, ary tsy mbola vaky ny vilia volamena fitoeran-diloilo, ary tsy mbola rava ny barika ao an-doharano, ary tsy mbola tapaka ny kodio an-davaka famoren-drano, ka ny vovoka dia hiverina amin'ny tany ho toy ny teo, fa ny fanahy kosa hiverina amin'Andriamanitra izay nanome iny. Ray masino, manamasinana ny fahamarinana, ny teninao ny fahamarinana. Amen. Rehavako isan'ny zavatra tsy tian'ny olombelona indrindra ny atao hoe manenina. Ary ny tolo malagasy raha moa dia nanavatra manao hoe ny nenina tsy aloha ananatra fa aoriana andatsa. Ny nenina dia manimba, sady manimba fahasalamana, no manimba toe-panahy, no manimba toe-tsaina. Ny nenina dia mahatonga ny olona tsy afa manao zavatra. Ny nenina dia tsy fahanan'ny olona, tsy fahafahan'ny olona manao izay mahafinaritra azy intsony. Rehefa mafy ny nenina, rehefa manao zavatra tsy mety ny olona dia mikapoka ny tenany, na rehefa nisy zavatra tokony nataon'ny olona fa tsy nataony dia manongo ny tenany izy, manongo bolo izy, mikapokapoka ny lohany izy, mandodona ny andriny izy, mandodona latabatra izy, mety ho miafara amina zavatra sarotra mihitsy aza, kivy izy, mitomany izy, mikikika izy. Rehefa mafy dia mafy ny nenina. Ary sanatrian'izany aza tahaka ny nataony, tahaka ny nahazo ny ikaina, mitotototo nanenina rehefa avy namono ny abela ary nafesatra tao am-pony hoe inona ty nataoko. Na koa tahaka ny Davida hitantsika amin'ny Salamo 150, eo lohako mandrakariva ny fahotako, eo alohako mandrakariva ny fahotako, indrisy nanota. Akoho tahaka ny Jodasy, ary nefa raha ny fiainan'ny Jodasy moa dia fantatsika fa namono teny izy. Rehavako malala, ny nenina dia isan'ny zavatra mampatahotra indrindra. Sao anefany azo ny soatra masina, ambara ny soatra masina amintsika eto hoe mba tsy hanenenana dia izao araraoty, tsarovy ny mpanao anao. Aikio ny tsy fahatsiarovana an'Andriamanitra dia miteraka nenina. Rehefa tsy mahatsiaro an'Andriamanitra, rehefa tsy mahatsiaro an'ilay mpahary dia mety ho tonga nenina izany. Aitsy amin'ny fotoana rehetra koa kaino ahafahantsika mahatsiaro an'Andriamanitra. Fa ngamo Andriamanitra tsy eo mandrakariva, fa ngamo Andriamanitra tsy mandrakizay, fa nahoana no ahafaran'ny mpitoriteny manao hoe dia misy fetra nge no ahafahanao misaotra an'Andriamanitra. Misy fetra dia mbola
tsy tapaka ho izy ny kofehy volafotsy mbola tsy mivahany kofehy volafotsy de ny mbola afaka manao zany ianao de ny mbola tsy mikodi mbola tsy tapaka ny kodi ao andavaka famorindranno zany hoe de ny mbola eo daholo ny zavatra rehetra afahanao manome voninahitra misaotra n'le mpanao anao mahatsiaro n'le mpanao anao de ataovy zany hoe de ny mbola tsy tonga ny fahafatesana ny andiny ny fahafito izy miteny manao hoe ka ny vovoka de hiverina amin'ny vovoka amin'ny tany toy ny teo no zany de izao le havako ho atsika teny pahendreny zany ho atsika no hitenena mpitoryteneny zany manao hoe de ny mbola manam-potoana ianao zao de ny mbola salama ianao zao de ny mbola afaka mahatsiaro lay mpanao anao ianao zao de mandeha atovy za misora mahatsiaro ova lay Andriamanitra nahary nanao anao tolo malagasy de mampianatra manao hoe mandehana de ny mbola malaina fa rehefa mazoto tsy afaka tsony asa ray zay nahatonga ny tolo nahatakatra zany teny pahendrena mifanaraka am'izao teny pahendrena vokatry ny fiainana fa tena teny pahendrena mihitsy rehefa mazoto de tsy afaka tsony lavako le mandeha nanao conférence tamina fikambanana tanora de nanazava ny fotoana tokony anararotana ny fahatsiarovana n'Andriamanitra de hoy le mitongana anakany miara-panontaniana pastera nisy olona ohatr'izany koa leo am-baiboly hoe niazy tena le minitra farany mihitsy rehefa vaovonjy any izy le jiolahy teo amin'ny azy fijaliana le jiolahy teo amin'ny azy fijaliana de tena ora farany minitra farany mihitsy azy no ny fanenany tamin'ny tompo no ny bebahany nefa dia vaovonjy izy de ahoany reny ina ndikan'ilay ahoany reny moa ho eo mantsy azy iandro venao iandro ny minitra farany iandro ny minitra farany voatsiaro isotra n'Andriamanitra tsy mitovy mihitsy am'ilay jiolahy teo amin'ny azy fijaliana ianao le jiolahy teo amin'ny azy fijaliana teo izy vanehonan' Jesosy teo izy vao naheno ny toriteny teo izy vao naheno ny fampianarana teo izy vao naheno ny afatry ny filazantsara fa ianao isan'alahady maheno ny afatry ny filazantsara ianao isan-kerinandro maheno ny afatry ny filazantsara ianao isan-tapabolana maheno ny afatry ny filazantsara tsy hitovy mihitsy am'ilay jiolahy ianao sanatria lay jiolahy io izy vao nahitan'i Jesosy ianao efa nahitan'i Jesosy tamin'ny toriteny tamin'ny fampianarana tamin'ny hira tamin'ny tononkalo isan-karazany zay ampiasain'ny tompo amanginanao mba hanararotanao ny ahatsiaro lay mpanao anao no zany le zao tsy afaka iandry ny minitra farany ianao ara iandry minitra farany ianao atonona koa hoe tompo ho tsarovy a rehefa tonga any amin'ny fanjakana anao sao de zavatra hafa mihitsy no voatona ndrandray ara impiry akory rehefa sendra voadonany fiarakodiana na sendra mandona zavatra tsy mahatonona akory azy ranaran'Andriamanitra teny hafa mihitsy ndraindray no voatonona rehefa koa malala eto ny soatra masina de manao hoe tsarovy ny mpanao anao de ny mbola ao anatin'ny fotoana ahafahana manao an'izany ninenina rehefa koa malalaka fazantsika atao de manimba ninenina de mitondra ny olona ao anatina fahadisopana tena rehefa-ko asa zay nitondran'Andriamanitra anao tamin'iny taona lasa iny asa zay nataonao tamin'iny taona lasa iny asa koa zay efa nomen'Andriamanitra anao sahady tamin'ity volana efa ho tapitray ity mahatsiaro ny saotra an'Andriamanitra ve mahatsiaro lay mpanao anao ve ianao rehefa-ko malala engany ahatsiaro ianao ina dikany hoe mahatsiaro ny mpanao anao madikany hoe mahatsiaro ny mpanao anao de zao mitondra ny fiainanao eo ampelantanan'Andriamanitra mitondra ny fanirianao eo ampelantanan'i Jesosy rehefa-ko na inona koa nefa na inona de zao mety ho tsinay nanararoatra ianao hatramin'izay asa firy taona ianao zao asa firy taona sika zao asa nanahoana nitondranao amin'ny fiainanao de mety misy tokoa fotoana tsy nahatanterahantsika ny sitrapon'Andriamanitra
retsika mandrakarivo zany teny zany hoe tsarovo ny mpanao anao teny mbola fotoana manao fanaovana any zany arak'le hira fa efatra diapolo sy telonjato manao hoe teny mbola misy ny fotoana sao ity ny toroteny farany de mety misy fotoana rehafako malala tsy nandray zany ho atsika isika eto moa de ny tanora no anoaran'ny tompo no ampianary ny boky mpitoroteny hoe amin'ny andro ny fahatanoranao satria ao ny andro ny fahatanyorana tsy hoe tsy manao zany akory ny olondehibe fa ao ny andro ny fahatanoranana de zao toy ny lava be foana ny fotoana rehefa anatin'ny fahatanorana toy ny hoe mbola lava mbola rovina moa hoe mbola manam-potoana amin'ny herinandro mbola misy amin'ny tapa-bolany sa mbola misy amin'ny heritony rehefa anatin'ny fahatanorana de zao mbola lava ny fiheverana ny fotoana hany ka dia mampiandry zara tokony atao anio atao ravaka atao amin'ny herinandro zara atao amin'ny herinandro rasana amin'ny ray volana satria zay le fahatanorana satria mietreritra manam-potoana foana fa rehefa anatin'ny fahalebiazana ny olona de maika kokoa izy satria tsindro ny farany tsindro ny vafosisa ny fotoanany ary raha fanao fotoana amin'ny olon-dehibe anao amin'ny folo ny fotoana amin'ny sivy izy de efa tonga eo ary mety efa adiny roa meloa izy de efa mifody efa niomana efa hononoko mbola mifolo ange le fotoana izy amin'ny enina maraina efa mifody efa voalaminy fotoana ka mbola mifolo le fotoana eny mbola mifolo le fotoana fa za tsy ditany satria nahoana satria etretiny eo an-tsainy de zao lay horloge lay famataranandro anatin'ny vatany de zao famataranandro ny olona efa mietrehitra fosisany fotoana mandeha mafy le famataranandro ny ao anatin'ny vatany fa famataranandro ny tanora kosa de zao miadana satria mbola toy ny manam-potoana izy de tsy maika izy ndraindray izy 10 minitra alohan'ny fotoana vao miomana ndraindray izy atsasakadiny mialohan'ny fotoana vao miomana fa ny olon-dehibe adiny roa mialohan'ny fotoana rehefa miomana tsy mitovy lay horloge le famataranandro be ao anatin'ny vatan'ny olona ao afako malala zay ny mahatonga boky mpitoroteny hoe ao anatin'ny fahatanorana izy miteny satria le fahatanorana de fotoana toy ny ohatra eritreretany hoe mbola lava foana ny fotoana de afako malalo ny afatry ny tenin'Andriamanitra anao teny pahendrena araraoty fa tsy amin'ny fotoana rehetra kory ny afahanao manao ny asan'Andriamanitra tsy amin'ny fotoana rehetra kory no afahanao mibebaka tsy amin'ny fotoana rehetra no afahanao mivavaka fa misy fotoana na de manonona rehefa ao anatin'ny ady sarotra rehefa ao anatin'ny ady sarotra eo anoloanan'ny fahafatesana eo anoloanany tsy fahasana sanatriny zany na de manonona anaran'Andriamanitra aza mbola baikona manao hoe avereny zao Jesoa dianao avereny zao rehefa ao anatin'ny ady sarotra matetika ravako malala zay mpitandrina de manatrika ny ady sarotra tray ny olona amin'ny fotoana fararaka teneny boky mpitoroteny io manao hoe ny vovoka de hiverina amin'ny tany de eo ny teny tany hoe kay tsy mora ny hoe iandry hoe andraso rehefa faraparany tsy mora satria lay ratsy de misitona mba tsy ahatononanao akorina le anaran'i Jesosy azy avako malalo teny mbola ao anatin'ny fotoana fahana manao zany tsarovony mpanao anao mba tsy hanenenana na zany rehefa avako malala de mba filazantsara koa de manazava amitsika hoe anio zany fibebahany zany mety tsy nety koa ny nataonao asa talohan'ny androany talohany tamin'ny taona lasa mety nisy zavatra tsy nety nataonao de fotoana ny fibebahana koa zao fa nararoatra fotoana ny fibebahany zao afako malala mahafinaritra nge nataovan'Andriamanitra ny olombelona asa raha azonao sara an-tsaina hoe nomen'Andriamanitra fotoana isika ibebahana zao misy karazana voary anakoroa nataon'Andriamanitra ny olombelona sy ny anjely ny olombelona nataon'Andriamanitra olona eto amin'ity tany ity eto amin'ny tany zay misy atsika zao noharian'Andriamanitra ny olombelona ny anjely kosa de noharian'Andriamanitra olona ao amin'ny fanjakany hiaraka aminy ao amin'ny fanjakany samy voarin'Andriamanitra na ny olombelona na ny anjely fa zao rehefa koa malala ny olombelona teny men'Andriamanitra safidy nomen'Andriamanitra safidy ary miaina n'iny safidiny iny ao anatiny antsoina hoe fotoana izy zany hoe ny olombelona dia miaina mamakivaky ny vanim-potoana izay ivahiny iny izy fa ny anjely tsy zany dre havako
ny olombelona manana safidy mazava, ny anjely a dia manana safidy mazava fa izao rehefa misafidy dray mandeha izy de tsy afaka miverina amin'ny safidiny intsony. Zay ny anjely. Rehefa ampanaovina zavatra izy ka misafidy zavatra anankiray atao de zao zay ny ataony, tsy afaka miverina amin'ny safidiny intsony izy, na de anjely azy izy, na ny anjely Gabriel io, arkanjely Gabriel, ny rahan'Andriamanitra nyteneo teraka Jesoa, na ny anjely Mikael io na Michel, ny rahan'Andriamanitra niady tamin'ny hitatsika amy bokonjoda, niady ny vatiny Mosesy, na ny arkanjely Rafael araky ny hitatsika any amy tantara maro samihafa. Reo karazana anjely maro samihafa de izay. Lucifera moa dia anjely tao akaikin'Andriamanitra io bokin'ny Apokalipsy, fa rehefa ny safidy dray mandeha de zay zany. Inona ny safidiny Lucifera? Anohitra an'Andriamanitra. Noho zany de zao tsy afaka niova intsony izy. Zay mahatonga an'ilay efa ndraisantsika tao amin'ny mofinaina nantsony hoe ponérologie, nantsony hoe ponérologie ponérose, dia tsy inona akory fa fahalovana. Lay ratsy Satana dia efa ny safidy ny fahalovana ka tsy mety tsara intsony satria efa vita ny safidy. Efa vita ny safidy. Zay mahatonga misy mety amin'ny hoe fangave Satana ve zany tsy afaka miova, tsy afaka tsara, tsy afaka sanatria hoe miome tsara, sa afaka hoe mibebaka ve de miova izy, tsy afaka manao zay intsony izy, tsy afaka manaiza intsony lay ratsy. Efa vita ny safidy hoe nanohitra an'Andriamanitra de vita ny safidy, tsy afaka miverina intsony. Fa ny olombelona tsy zay le afaka malala. Ny olombelona tsy zay. Ny olombelona de temporel hoenareo amin'ny teny frantsay, zany hoe mamakivaky ao anatin'ny fotoana izy, ary ao anatin'io fotoana io de mbola afaka miova hevitra izy, mbola afaka mibebaka izy. Zany hoe misafidy izy hanao an'ity zavatra anankiray tiany io, fa zao satria temporel izy, omen'Andriamanitra fotoana de afaka miova ao anatin'ny vanim-potoana iny izy. Mahagaga ry havako malala, ny fitiavan'Andriamanitra ny olombelona. Zay ny naovan'Andriamanitra anao, zay ny mahatonga ny tompo manao antsoavo ao anatin'ny fotoana hoe mibebay ianao, mahaizy ianao manararoatra ny fotoana io, miovay ianao, satria zay toetra nataon'Andriamanitra antsika ho ao anatin'ny fotoana temporel zay. Raha tsy zany ry havako malala de tsisy fotoana, tsy omen'Andriamanitra fotoana isika, navelan'Andriamanitra isafidy isika, saingy nomen'Andriamanitra koa nefa fotoana ahafahantsika miova ao anatin'ny fahadisoany safiditsika. No zany ry havako malala, aza manaiky mijanona ao anatin'ny zavatra tsy vita, ao anatin'ny enina, mety misy zavatra tsy antsika nanararoatra ko aza. Fotoana tokony efa nanararoatana hoe tompo tamin'ny fotoana ohatran'izao tokony nisaotra anao nefa kay tsy nisaotra. Tompo tamin'ny fotoana ohatran'izao tena tokony ho natsiaro anao. De zao aza mijanona ao anatin'izay nenina zay. Remord ny reo miteny frantsay. Tsy ampy ny remord, tsy ampy ny hoe nanenina. Fa zao rehefa malala, mbola omen'Andriamanitra fotoana 3 ianao, mbola omen'Andriamanitra fotoana ny larobiny lakamisy ny zoma ianao, zao de zao mibeba. Ny mifanohitra amin'ny antsony hoe remord, na nenina de ny fibebahana. Ny fibebahana no ahafahantsika miala amin'ilay nenina. Ny hoe fanenenana tsotra fotsiny de tsy ampy ry havako, fa rehefa mibebaka ianao de zao afaka amin'ilay nenina. Ny fibebahana de zao hoentinao eo amin'i Jesoa lay tsy nentina tao, hoentinao eo amin'i Jesoa lay fitavozavozana, hoentinao eo amin'i Jesoa lay zavatra tsy nety rehetra, le tsy nahay, tsy fahaizana nararoatra ny fotoana, tsy fahaizana nararoatra ny fanomezam-pahasoavana, tsy fahaizana nararoatra ny fitiavana, tsy fahaizana fanararoatana ny zavatra maro samihafa nomen'Andriamanitra ka manjary nanenina de zao tsy maninona fa mibeba. No zany ry havako malala, na inona lalovanao ankehitriny, rehefa mibebaka ianao de manjary fahasoavana ny zavatra rehetra. Ary ny zavatra rehetra, zay ny dika ny teny Martin Luther manao hoe sola gratia, fahasoavana ny zavatra rehetra. No zany ry havako malala, na le tsy nentina taonao omaly iny aza, le tsy nahaizana nararoatra ny taona 2024, tsy nahaizanao tsy nahafahanao nahatsiaro an'Andriamanitra nandritry ny 2024, tsy nahavitanao ny tokony natao tamin'ny 2024, aza mijanona amin'enina, aza mijanona ny hoe takizay
fa mibeba manapa-hevitra hoe tompo anonitra inona ny fanonerana ento eo amin' Jesoa lay tsy nentina tao ento eo amin' Jesoa lay fanenenana Jesoa no afaka manamboatra indray lay nenina hanjary fiainana vaovao tsy afaka manamboatra my fotoana very raha amin'ny herin'ny tenanao tsy vitanao zany tsy vitanao manonitra ny tsy nentina ataonao samyrery fa nidikany hoe famonjena de zao hoentiny eo amin'ny tompo lay nenina lay tsy nentina tao lay tsy vita lay fahadisoana lay ota nentina teo amin' Jesoa tompo tsy vitako lay izy tompo tsy tanterako lay izy na nenina fa zao kosa tompo entiko ao aminao mba hanana fiainana vaovao ah io le tenenin'ny Paoly hoe raha misy olona ao amin'i Kristy de tonga olom-baovao izy manomboka fiainana vaovao ianao amin' Jesoa tsisy heviny ny taona vaovao raha tompoko miaraka amin'ny nenina raha tompoko tamin'ny nenina ny taona am'roapolo sy roa arivo tsy heviny aminao mihitsy ny taona vaovao raha hoentinao lanjainao ihany ny tsy nentina tao tamin'iny taona lasa iny tsisy heviny mihitsy ny taona vaovao raha ohatra ka tohizanao ihany ny tsy nentina amin'ny taona lasa fa mahavaovao ny taona fotoana nge marina ny grika de nanohatra ny teny hoe fotoana amina andriamanitra anakay teny hoe Dieu Chronos zany hoe la zavatra ny fotoana zavatra sarin'andriamanitra zay Dieu Chronos de tahaka ny andriamanitra ao anaty mytologie grika moa sarin'andriamanitra mihinana zazakely zay mitelina zazakely zany hoe tsy zavatra mandalo zavatra tsy hita vetivety zany revako malala araroty ny fotoana 324 aza lanjaina itsony aza eto amin'ny tompony tsy nety rehetra eto amin'ny tompony nenina eto amin'ny tompony tsy fahombiazana eto amin'ny tompony zavatra rehetra eto amin'ny tompo koa ny fanirinao zao tena 324 zao enteo ny fampianarana fandraisantsika de maka manao hoe ny olona nke tsy afaka miverina amin'ny lasa ny olona tsy afaka miverina amin'ny lasa zany nisy filozofy anankiray frantsay nanazava momba an'izay mihitsy Paul Bourget nanazava manao hoe tsy io zavatra ataotsika inge manaraka atsika tsy mamitambesatra eny amintsika foana na inona ataotsika de eny lanjaitsika eny tsy mety nataotsika fa ny filazantsara afaka malala tsy zany ny filazantsara de zao Jesosy Kristy tompo afaka miverina ao amin'io lasanao io enao tamy tapabolana nanao fahadisoana tamy telo taona nanao fahadisoana na nenina enao tamy zavatra nataonao 10 taona lasa na nenina enao tamy zavatra tokony nataonao nefa tsy nataonao tamy 5 taona lasa tamy 1 taona lasa tamy 20 taona lasa de manenina enao amin'ny vanim-potoana ankehitriny hoe tokony nataoko kosa ao Andriamanitra tokony nataoko sao fa tsy nataoko tokony ho zao ny fihetiko de zao ry avako malala atsoe Jesoa eto am' Jesoa ny neninao fa Jesoa afaka manamboatra indray Jesoa afaka miverina amin'ny 1 taona lasa itsika tsy afaka miverina amin'ny 1 taona lasa tsy afaka miverina amin'ny 10 taona lasa Jesoa afaka miverina manamboatra an'izany zay mahandriamanitra azy zay mahatonga ny hoe manjary fahasoavana ny zavatra rehetra miverena amin'Andriamanitra eto amin'ny tompo ny zavatra rehetra afaka malala amin'ny hoavy afaran'ny tomponao manao hoe tsarovo ny mpanao anao amin'ny ankehitriny ararao ty tsarovo ny mpanao anao ankehitriny ary tam'izay tsy nety tamy lasa ento amin'ny tompo zany ankehitriny hoe tompo amboariny lasako manenina havaosy mba ho fahasoavana ny toy ny rehetra io avakisika tompo amisoranao noho ny teny pahendrena zay novakinay hanafaranao anay fa tokony hatsiaro anao mpanao anay zahay ianao nary tongotra matanana ianao nanome ny rehetra eo amin'ny fiainanay ary tsisy azonay tonononao anay fa hanao avoko ny zavatra rehetra mandrakariva nefa tompo manadino anao zahay tsy mahatsiaro anao tsy misaotra anao tsy mitodika aminao ary mampiandry anao eo ambaravarana melany elokay tompo am'izao taona vaovao zao ataovy zanaka
mahatsiaro anao Andriamanitra iray. Ataovy retsy lahatra fa ny zavatra rehetra ataonao anoloanay dia fahasoavana ka tokony hisaoranay ianao isan'andro reny. Dia ny mbola tsy tonga ny andro manjombona, dia ny mbola tsy tonga ny zavatsarotra lalovana maha olombelona, eny dia ny mbola tsy tonga ny fahafatesana, dia ataovy mahatsiaro anao zahay. Ataovy mahay manararaotra ny andro iovana, andro ibebahana, andro anaovana soa, andro izarana ny mahafinaritra. Taona vaovao nomenao anay dia ataovy feny fisaorana anao zahay. Ary amin'izay tsy nentina ataonay dia mibebaka izay Tompo. Tondra ny tsy fahatanterahanay eo imasonao, eo amin'ny hazo fijalianao, fa taminao dia taminao ihany no nanontanay, ary izay ratsy eo imasonao rehefa nataonay. Ko amelahany elokay, mamindrafo aminay amin'izao taona vaovao zao, havaozy iorona marina ato anatinay ny fanahinao. Misaotra Jesosy noho ny famelan-keloka. Amen.